dia ampifaliana lehibe indray any oentinay manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaharana izao izay mahita an'izao fandaharana natao ao hideranao izao ny fiadana ny tompo any ho aminao ho antokantranao ho amin'ny ankohonanao eny amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy ary mazava ho azy fa ny voninahitra dia ho an'i jesosy irery ihany alohan'ny hiderantsika an'andriamanitra alohan'ny hanomboantsika dia za hoe atombontsika mivavaka le satria raha tsy amivavaka dia tsy afaka ny anjaka eto andriamanitra raha tsy atsotsika amin'ny alalan'ny vavaka dia tsy afaka ny aneo voninahiny eto andriamanitra fa mba hatonga an'izao fiderana ataontsika izao fotoana tanterahantsika izao amin'ny alalan'ity vidéo ity tena hoe isiakiny eo amin'ny fiainanao dia alao atombontsika mivavaka ka avy hatrany arana dia akipio masinofinao dia miondrea dia ataontsika ny vavaka ry andriamanitra arainay tsara indrindra ilay izy atraidraika mandrakizay mbola misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy indray izahay raha mbola tafavory eto amin'ity toeran'ity indray misaotra mankasitraka ny amin'ny famindraponao ny amin'ny fahasoavanao izay avozinao isan'andro ka nafahanay mbola manana tombonandro avelomana indray anananay fahasalamana toy izao afahanay manompo anao afahanay matateraka an'izao fandaran'izao le atao hoe natao ao hideranao izao misaotra tompo satria fantatray fa zany rehetra zany dia tsy noho ny herin'ny tenanay na ny tanjakay na ny herin'ny tenanay na fahaizanay fa noho ny amin'ny fahagaganao noho ny amin'ny fahasoavanao noho ny amin'ny famindraponao ka amin'izao fotoana izao jesosy dia manasanao izahay manatreha an'ity fotoana ity ianao manjaka amin'izao fotoana izao ianao aoka jesosy ho ankasitrahanao aneny fiderana ny hira dia mozika izay atolotray ho anao eto androany aoka jesosy mba tena isiako ny amin'ny fiainany tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaharana izao ity fotoana ity aoka jesosy hitondra aim-baovao hitondra ainga vaovao hitondra hery mitondra fanafana mitondra fanasitranana ho an'ny tsiraray avy any tokantrano ho an'ny ankohonany tsiraray avy izay manaraka an'izao fandaharana izao ity fotoana androany ity azavela izy diso anjara jesosy na dia iray ary fa asehoa andriamanitra tsy miovanao asehoa andriamanitra amboniny mpanjaka sy ny tompo anao asehoa fampanao fahagagana ianao asehoa fa mitoetra eo ambony fiderana ianao asehoa jesosy fa ianao dia miditra antsehatra ka mahazo voninahitra ao anatin'ny fiderana izay ataonay eto amin'ity androany ity ka mahatonga anao manatsotra ny tananao voakasika amin'ny fonao dia manao zava-mahagaga eto ianao amin'ny alalan'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao fiderana izay atolotra ho anao amin'ity androany ity izao ka misaotra mankasitraka anao indrindra izahay ry andriamanitra arainay tsara indrindra misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy izahay ka amin'ny anaranao raha izanaka fanay no anaovanay an'izany vavaka izany halleloia amen amaky ten'andriamanitra avy hatranytsika izay hitantsika ao amin'ny salamo 110 manomboka amin'ny andiny voalohany halleloia mideran'andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina midera azy amin'ny abakabaky ny heriny midera azy noho ny asa lehibe midera azy araka ny habeny voninahiny midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara midera azy amin'ny vali sy ny lokanga midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodona midera azy amin'ny kipantsona maneno midera azy amin'ny kipantsona tsara feo aoka izay rehetra manam-pofinaina sany hideran'i Jehova halleloia araka izany teny vakitsika izany dia zaho hoe manentana anao miderahany Jehova ianao amin'ity androany ity mideran'andriamanitra ray zanaka fanay masina midera azy ianao androany satria izao sy ianao dia natao hideran'andriamanitra mazava ny teny soratra masina amin'ilay andiny farany izany hoe andiny fahenina hoe aoka hoy izy izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova izany hoe tsy akanavaka tsy anavahana olona tsy anavahana hoe iza na izy fa isika rehetra raha mbola velonayna dia andao hideran'andriamanitra amin'ity androany ity mety ho ianao hoe zany efa lehibe tony amin'ny fomba hoana moa ny anaovako tahaka n'ireo tanora ireo andi hidera hira zany kanefa izaho milaza aminao tsy mifidy saranga andriamanitra tsy mifidy andriamanitra hoe sekoly alahady ankizy kely sa tanora sa lehilahy lehibe vehivavy lehibe sa tsy haiko inona ihany koa zazakely fa rehefa mbola manam-pofinaina ianao dia tsaro famindrapon'andriamanitra izany ka tokony hidera azy izao sy ianao aza mijery ihany keo ianao statut anao hoe zany olona manam-pahefana olona manakaja olona eze tsy natao ahay le midera fa ny anahy le misinobisinoby mipetrapetraka ihany mety aminahy tsy ny teny andriamanitra hoe midera na ry olon-tsotra fa niza izay manam-pofinaina ho Jesosy dia aoka hidera azy
androany an keo manentana anao a metoy ianao hoe amin'izao vaninandro efa satra zao fiainana efa miasatra olana ty tsy mety tapitra tsy lany ritra ny aretina mandringana amin'ny fomba hoana moa ny falifaliana sy ravoravoana fa zao mbola mampiady saina zao vaninandro zao tsy aza manao fisainana toy izany ianao fa androany za manentana anao andao hideran'Andriamanitra tsarovy ary tadidio fa tao anatin'ny ady sarotra tao anatin'ny olana rehefa nidera reo mpanompon'Andriamanitra bedabe sy vahoakan'Andriamanitra voatantara atao anaty baiboly dia ny zava-magaga nitranga foana ny va foana ny olana sitrana ny marary tahaka ny ohatra zao hoe ny manda ny rodana tao anatin'ny fideranana hoe nampirodana amin'ny manda tamin'ny andron'ny Josoa manda ny Jeriko tsy ny rodana raha tsy nisy ny fiderana orakoraka feo ny zava-manena anjomarany tsofony manentana anao ano izany raha tianao hirodana avokoa reo blocage rehetrarehetra misy amin'ny fiainanao andao hideran'i Jesosy tsika tahaka izany ihany koa tao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo rehefa nanao guerre zany ry Josafata dia tao anatin'ny fiderana no natonga an'Andriamanitra nihetsika nampisy otrika tao anatin'ireo fahavalo ny Josafata zany hoe vahoakan'ny Joda zany io tiako teneny io dia rehefa nidera zareo ry vahoakan'ny Joda dia lasa nisy otrika teo amin'ny fahavalon'izy ireo dia tonga ny fandreseny zany hoe lasa nandresy ny vahoakan'ny Joda satria noho ny le asan'ny fiderana noho ny herin'ny fiderana dia toy izany ihany koa tamin'ny andron'ny Paoly sy Silasy izay hitantsika ao amin'ny asana apôstôly toko 9 rehefa nioby sy nidera i Paoly sy Silasy tao ampigadrana tamin'izareo ny fatorana zany dia nisy ororon-tany dia niva ny fatorana va ny gadra rehetra satria nahoana misy heriny sy akony le fiderana ka androany za manentana anao na olana na ady satra na aretina aza misalasala fotoana zao hiderantsika an'Andriamanitra magaga loatra ny Andriamanitrantsika rehefa midera azy amin'ny fonao manontolo ianao dia izy maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ka androany manentana anao ataovy amin'ny fonao ny fiderana ataovy tena hoe amin'ny fisainanao rehetrarehetra amin'ny fanahinao manontolo tsy amin'ny hira ihany sika ny hideran'Andriamanitra androany na mozika fotsiny ihany fa hidera azy amin'ny dia ihany koa isika ka zay zato isan-jato ao aminao na hainao na tsy hainao le fihetsika mihideran'Andriamanitra mandraisa anjara ataovy zay atonga anao tena hoe za indray androany tsisy hatanana fa ataoko zay atonga ana tena hoe ho faliny amiko Andriamanitra ary ataoko zay atonga ana hoe hisokatra io varavaran'ny lanitra io voakasika amin'ny fon'Andriamanitra hanatsotra ny tanana izy hisiako ny fiderana zay ataoko miseho ny voninahitr'Andriamanitra ka avy hatrany ary isika dia hideran'i Jesosy hanambara fa isika dia hanambara fiderana azy mandrakizay mandrakariva eo am-bavantsika ndahoarany je bénirai l'Éternel. Café
Andriamanitra isika no ny asa lehibe rehetra zay nataony teo amin'ny fiainanao enina dia enao velona natoy zao arany salama tsy marofy andaontsika mbola hidery itotorepika tena hifaly ka vonina ianao sa tsy vonina nda ho aritsika paretsika ny an'ity si pare, paresa si pare, paresa si pare, pare anino, pare lideranza so, pare anino, pare lideranza so, pare lideranza so, pare anino, pare lideranza so, paresa si pare, pare. With
Nitona con galera Sade de rantugo Sade de rantugo Sade de rantugo Sade de rantugo Tera tum sanan sanan marana tuan mana bari banyate Tera tum sanan sanan marana tuan mana bari banyate Tera tum sanan sanan marana tuan mana bari banyate Tera tum sanan sanan marana tuan mana bari banyate Hallelujah Hallelujah Tena hoe mafinatra ambiance mafinatra zany miaraka am Jesosy tena hoe fanatrihan'Andriamanitra ane no tsapa rehefa midera azy andao tsika mbola hideran Jesosy ankalaza azy ame voninahitra azy tena ataovy amin'ny fona manontolo midera sy mankalaza Socio, lidera si mankalaza ny anarana. Se socio, hallelujah, 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 hallelujah. Lidera si mankalaza ny anarana. Se socio, lidera si mankalaza ny anarana. Se socio.
fotoan'izao a mbola hideran'i jesosy antsika hideratsika dia tiako ianao a anakipo ny masonofinao akasofla ngeza be ianao a dia sainsainy hoe inona avy ny zavatsoa efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao sainsainy ihany koa hoe inona koa nefa ny mbola olana mety misy na aretina na tsy haiko hoe inona ihany koa ady sarotra lalovanao sainsainy daholo zany fa zao ny ambarako aminao na amin'ny tsara na amin'ny ratsy dia tokony hideran'Andriamanitra foantsika tokony hideran'Andriamanitra itsika ny amin'ny tsara satria mendrika izy noho ny fahatsarany noho ny fahalebiazan'ny famindrapony ary tokony hideran'Andriamanitra ko ihany koa anefa isika na amin'ny ratsy ara satria ny fiderana dia misy hery mitondra fanafahana fiderana dia misy hery mandrava olana mitondra fanasitranana andeha isika nambara amin'ity androany ity hoe dia rainay ianao ry tomponay dia rainay ianao a ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao zany jesosy a ianao ilay dia rainay samy mivavaka dia tenenao an' jesosy daholo izay tianao ambara aminy dia raha ho izy amin'ny alalan'ny vavaka dia raha sika teo tamin'ny alalan'ny dia mozika hira amin'izao fotoan'izao indray tsika hidera azy amin'ny alalan'ny vavaka ankalazao ny anarany araka ny teneniko teo na amin'ny tsara na amin'ny ratsy tsy tokony hanohatra an'Andriamanitra mihitsy ianao fa na inona mitrango eo amin'ny fiainanao dia maneke ary aoka hisy tahotra an'Andriamanitra foana ao anatinao dia tena hoe asivo etaeta tia mideran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao jesosy a mendrika ny fiderana ianao ilay tompoko ianao ilay Adonai El Shaddai mideranao ary mankalazanao any amin'ny zavatra rehetra izay nataonao pour tous les hauts faits que tu as fait mankasitraka jesosy a midera sy mankalazanao satria ny anaranao rery ihany no mendrika ho asandratra ndao tsika hiderany Adonai El Shaddai fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra hiderana azy ndao tsika hiaraka hira derainy ianao Adonai derainy ianao Adonai derainy ianao El Shaddai derainy ianao El Shaddai asandratray ny anaranao amin'ny ambony indrindra derainay ianao jesosy atomponay ndao mbola avetsika hoe derainy ianao Adonai Tumpo ambony izao rehetra izao satria mendrika ianao mendrika ny fiderana izay kosa jesosy dia manaiko fitaovanao androany ary amin'ny androm-piainanay rehetra ampiasao arak'izay tianao hitoetra ao aminao mandrakizay amen ndao tsika nambara hoe deraina ianao Adonai deraina ianao Adonai deraina ianao El Shaddai deraina ianao jesosy ao anatin'ny fanjava-manety andao tsika hidera hivavaka an'Andriamanitra raha tokanao firam-bavao ianao tsy maninona mihitsy
mivavaka iansika ao anatin'izany fanjava-maneno zany. Sapanao anatin'ny fonao ve hoe tena midera tokoa ianao zao sa hoe endrika ivelany fotsiny tsarovy nefa ny fa mandinika amin'ny voso ny fo Andriamanitra raha ny hira fotsiny ianao teo ena nandihy fotsiny tsy hitan'Andriamanitra tsy hoe tsy hitany zany fa tsy asiany sira kory ianao fa raha toka nataonao tamin'ny fonao manontolo izy teo dia mino fa hiditra ny sehatr'Andriamanitra tahaka ny hidirany sehatra tamin'ny fiainan'i Davida nampandreseny an'i Davida tamin'ny ady rehetra nandalovany ka amin'izao fotoan'izao dia tena mifona amin'Andriamanitra ianao raha toka hoe tsy tamin'ny fonao manontolo no hideranao anazy fa ohatry ny hoe fifaliana ho sy fafinaretana ho an'ny tenanao fotsiny mifona amin'Andriamanitra ianao raha toka hoe endrikendrika ivelany sy hoe mba mandindihy fotsiny fa androany dia ilaza aminao fa raha décidé ianao tena hanova ny fomba fisainanao sy ny fieritreritranao dia tena hideran'Andriamanitra ny fonao manontolo dia tsy salasala Andriamanitra fa noho ny fahalehibiazan'i Jesosy sy ny heriny noho Jesosy efa voavony teo amin'ny asa fijaliana dia hiditra ny sehatra ny fiainanao Andriamanitra raha hidera azy amin'ny fonao manontolo ianao ka andahoarany hivavaka hatrany
zava-dehibe mivavaka ary mivavaka ny manova zavatra tenenao amin'i jesosy ary hoe tompo vonina hideranao ary atokana anao atsirambina hatramin'izay dia tena mifona ary mibebaka tanteraka iova manomboka androany jesosy hoe tena hoe iova jesosy manomboka androany ataoko fiainana amin'ny fiderananao manomboka androany ataoko tena momba rehetra mihitsy no etiko hiderananao manomboka androany amen jesosy tena manomboka anao raha toka kitotoa hatramin'izay jesosy ho fideranana ataoko raha toka fombafomba hatramin'izay jesosy ho fideranana ataoko dia mifona aminao mangataka ny famitsakonao dia androany jesosy dia manolo tena ho anao indray hideranao anatanteraka an'le teny efa voalaza hoe iza jesosy aolona miforonao no anambara fiderananao tsy ho fiderana mivava fahatany fotsiny tsy ho fiderana fetsiketsehana fotsiny fa fiderana vokatry ny fo fiderana miainga ao anatin'ny fanako mihitsy hoentina mezana voninahitry ny anaranao ka intia jesosy ho fitaovana mpiasa ao arak'izay tianao ary amin'ny fona iray manontolo jesosy ihany ho hiderana ianao amin'ity androanyity alleluia daotsika ilaza fo iray no hiderana ianao ho fitaovana ho fantsona hiderana an'Andriamanitra amen amen ampiasa ho arak'izay tianao hitoetrao aminao mandraky da mbola vetsika ihany hoe fo iray no hiderana ianao jesosy fo iray no hiderana anao ambon'izao rehetra izao Akaro feo anao dia tenene fo iray no hiderananao ambon'izao rehetra izao metrika hiderana ianao jesosy mideranao zahay manaiko fitaovanao atsy androany fotsiny any amin'ity zoma ity fotsiny any fa amin'ny androm-piainanay rehetra ka sandritray ny anaranao dia irainay ianao jesosy io za mihitsy tompo amen daotsika hivavaka hisaotran jesosy no mifahatotosany ity fotoana androany ity mankasitraka midera ary mamay voninahitra ny anaranao zay jesosy satria afaka nanompo anao tetra izay tamin'ny alalan'ny fiderana tamin'ny alalan'ny hira mozika ady tamin'ny alalan'ny vavaka ary afaka mbola nanolo tena ho anao indray zahay hoe izay dia manaiky ho fitaovanao ka mankasitraka indrindra jesosy ao mino any jesosy ao fa ny rehetra izay nanaraka amin'ity fandarana ity ena dia miapany fotsiny any ary no hitany dia handray fahasoavana izy matoky anao zay jesosy ary enao nefa matoky amin'ny tenao fa enao nefa laza fa raha miravoravo aminao izahay dia omenao anay zay iriny fonay rehetra ka mankasitraka jesosy satria fantatray fa ho tanteranao eo amin'ny fiainanay izany rehetra izany ary ho amarinao ny teny rehetra hatramy voalohany ka hatramy farany izay nitononay teto ho amarinao aminay jesosy zay rehetrarehetra fahasoavana sy fandraisena nataonao tao anaty baiboly tamin'ireo tantara taloha rehetra reo na tamin'ny andron'ny Josoa na tamin'ny andron'ny Josafata na tamin'ny andron'ny Paoly sy Silasy mino fa anamarina
an'izany amin'ny fiainany tsirairay ianao satria andriamanitra marina amin'ny teninao ianao ary andriamanitra tsy takatry ny saina falebiazanao andriamanitra atao matiora ianao mpanao fahagagana ka misaotra mankasitraka tompo mino tokoa ane za jesosy a fa tsy tahaka ny tamin'ny anomboan'ny olona nijery an'ity vidéo ty no amaranany an'izao vidéo zao fa zao sady efa isy fanasitranana ny tokantrano tsirairay avy zao sady efa misy vaolana amin'ny fiainany tsirairay avy ny tokantrano satria andriamanitra lehibe ianao ary tsy takatry ny saina fahaizanao jesosy a tsy takatry ny saina fihevitra fa manana hevitra heverana lehibe ianao za amin'ny fiainana zay ny amin'ny fiainanay tsy atondra loza fa fiadanana ka mankasitraka indrindra jesosy a omena voninahitra mandrak'izay ianao zay rehetra kosa hiaraka anao hoe dia misaotra anao a misaotra antsika tsirairay avy nanaraka ny fandaharana nanomboka ny trano voalohany ka trano farany inona dia ianao arany a nanaraka teny tsefa ny apahapahany eny a mankasitraka anao izahay ary indrindrandrindra dia misaotra an' jesosy satria fantatro fa noho ny famindrapony mbola nafahanao nahita an'izao vidéo zao ka tononoko aminao hatrany ombeny ny fiadanany tompo a ho aminao ho any-tokantranao ho amin'ny ankonanao ary ny fanasitranana avy amin'i jesosy sy ny fanafanany a ho amarininy eo amin'ny fiainanao dia manao veloma mandram-peona amin'ny herin'ny toy izao indray